fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra ho tarian'ny Eglizia Episkopaly Malagasy na ny Anglikanina ary arahana amin'ny Vénérable David Radjan. Rehefa narala ny tompo ho amin'loatra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika ary ny fampiresana avy amin'ny fanahy masina. Androany dia ny alahady 10 manaraka ny Trinité. Atombotsika amin'ny anaran'ny tompony fotoana, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Andriamanitra dia fitiavana, izay mitoetra fitiavana mitoetra amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Ataontsika ny hira faharoa, feno voninahitra ao. Ny hira faharoa. Aoksika hivavaka, rainay izay ny an-danitra, masinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety akany tahaka ny an-danitra, manay amin'ny sahaza ho anay, ary mamela ny helokay, tahaka ny namelanay izay miankaka aminay. Aza mitondranay mampakapanahy, fa manafoanay ny ratsy, fa anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voakitsika famaly ny Salamo 110. Andiny voalohany ka hatramin'ny 19. Salamo 110, andiny voalohany ka hatramin'ny 19. Tompo efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao. Fontsombolahary ny tendrombohitra na voaforona ny tany sy izao rehetra izao dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Mamerina ny olona mivofika ianao ka manao hoe miverena ry zanak'olombelona. Fa eo imasonao ny arivo-taona dia toy ny fandalin'ny maly, ary tahaka ny fotoam-piambenanay iray amin'ny alina. Manindao azy tahaka ny rika ianao, torimaso izy, ary amin'ny maraina tahaka ny ahitra mora miova izy. Amin'ny maraina mamony izy, nefa mora miova, amin'ny hariva voajinjy izy ka maina. Fa lany fahateziranao zahay, ary raiky tahotra no ny fahaviniranao. Ny helokay efa nataonao teo anatrehana, ary ny fahotanay miafina teo amin'ny fahazavan'ny tavanao. Ho an'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ny voninahitra. Tahaka ny hatramin'ny taloha sy ny ankehitriny, ary ho mandrakarivo mandrakizay tory. Amen. So dia andreo fanesy ny tenin'ny soratra masina. Romana 1:12, raisina amin'ny 1 sy 2 tapany A, ary toizana amin'ny 7:20. Dia hoy izao: sao narian'Andriamanitra anie ny olona? Sanatria izany, fa izao koa mbo
mba Israelita taranaky Abrahama ihany avy amin'ny fireneny Benjamin. Andriamanitra tsy nanary ny olona izay efa fantany raha teo, fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy aneninana, fa tahaka anareo izay tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny nefa ankehitriny ny tsy fanekeny ireny nahazahoanareo fahamindrapo, dia toy izany kosa ankehitriny tsy nanaiky ireny mba ho tsy ny famindrapo ankehitriny no famindrapo azonareo, fa Andriamanitra nanidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekeny mba hamindrany fo amin'izy rehetra. Toizantsika amin'ny filazantsara ho an'ny Santa Matio 5:12 atomboka amin'ny 1:20. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tyr sy Sidôny. Arindro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantso nanao hoe, mamindrafo amiko tompoko zanaky Davido. Ny zanaky vavy ampahoriany demony loatra, fa izy namaly teny azy dia nanantona amin'ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe, roay izy fa miantso mafy ao aorintsika. Ary izy namaly ka nanao hoe, tsy ny ranao afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny taranaka Israely. Fa nanatona ihany ravehivavy dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe, tompoko vonjeo aho. Fa izy namaly ka nanao hoe, tsy mety raha maka ny movon-jaza ka manipy azy ho any ambokely, fa ho ravehivavy, marina izany tompoko. Fa na izany ny ambokely aza mihinana izay sombintsomby latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, ravehivavy, lehibe ny finoanao, tonga avy aminao arak'izay herinao. Dia sitrana ny zanavavy tamin'izay ora izay. Izany no tenin'ny Tompo. Isaorana Andriamanitra. Hira faharoa amin'ny 70. Aleluia lazahery. Alleluia,
antsika manonona ny fotom-pinoana apôstôlika. Izao mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany, ary an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitoritorina tamin'ny hery ny fanahy masina, nateraka Maria Virjina, nijalta nampahany Ponto Pilata, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, dia maty ka nalevina, midina tany amin'ny fiaina tsy hita, ary nohony tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana tamin'ny maty, dia niakatra any an-danitra, ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to, ary avy any no hiampiny indray tsara ny velona sy ny maty. Izao mino ny fanahy masina, ny eklezia masina katolika, ny fiombona santo, ny famelan-keloka, ny fisanganantena ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Omanareo aneny Tompo, Ary mba fanahinao. aoka sika hivavaka. Tompo, noho ny famiraponao dia tonga lany sofinao iain'ny vavaky ny mpanomponao izay mitaraina aminao, ary mba azony izay angatahany dia koa izy angataka izay sitrakao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Tompo araina an-danitra Andriamanitra sy tosy mandrakizay, inay fanontonana isa mahatsara osatrao maraina izao, ary eo amin'ny herinao izay anio, ary aza velo lavo amin'ny fahotana ny heran-dozakory, fahakotarenao ny zetra taona izay, navanay mandrakarivo izay mety eo masinao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray ihany mandrakizay. Amen. Hira fahatelo amby 20 aoka hoderain'ny lanitra. Fahatelo amby 20. Hoan'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ny voninahitra, Amen. aoka sika hivavaka. Andriamanitra mbola misotranao izay ny mino izao fotoana izao ahafahana indray mandray ny fampiarezana avy amin'ny teninao, dia ka tananao fanahy masina hitarika anay sy ampitoetra izany teninao izany eo am-ponay, koa mitenena Tompo fa meno izay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ao amin'ny filazantsara ny Mateo 7:10 ny andininy 2 amby 20 ka 7 izay
filazantsara voatendry amin'izao lady 10 amin'ny trinité izao nitondratsika vatsim-pianay sy fampiresana izany. Dia sokotry avana dia mijery ny lara-pahamena amin'ny andraikitra izay anandray azy eto amin'izao tontolo izao, ary mibanja mandrakariva ny tanjona mifanaraka amin'ny planin'Andriamanitra. Eto amin'ity filazantsara ny Matthieu 10 ity avana dia ahitana taratra izay paikady na stratégie nentin' Jesosy Kristy mba hatateraka ny sitrapony iray avy any an-danitra. Ao anatin'izany hiraka tanterahany izany dia maneho ny maha-mesia azy Jesosy. Ny dikany hoe mesia dia ilay vosotr'Andriamanitra nirahana ty amin'izao tontolo izao hatateraka ny fanompona. Ny asan'ny mesia dia mijery ny zavatra rehetra ary hatateraka ny sitrapony iray, dia ny famonjena ny firenena rehetra ka ho tonga amin'ny fonona marina izay voalaza ao amin'ny filazantsara ny Jaona 7:20 na hoe anaran'ny Tompo, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very zetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Tsy voafaritra ho an'ny firenena Israeliany avana ny famonjena ho an'ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ny famonjena dia mifanaraka araka ny lara-pahamena napetraky ny ray. Ny asa-pamonjena izay tanterahan'i Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao dia miainga amin'ny fanambarana ao amin'izay voasoratra ao amin'ny boky Genesis 7:12 dia ampifandrefesika anao sy ny vehivavy, izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny mbela tongony. Izany hoe isy ady izay hatrehana ary isy fijaliana sy fahoriana vokatra izany. Misy ny mpandresy ary misy ny resy. Izany moa dia efa famonena sady ny ady izay fanandrianan'ny Tompo amin'ny Satana. Jesosy Kristy matoa nanaiky hidina ety amin'izao tontolo izao dia efa nisafidy ny fijaliana sy ny fanavotana izy. Araka izany dia efa hitany sy voasoratra ao amin'ny boky mpaminany amin'ny testamenta taloha moa izany. Voalaza ao amin'ny bokin'i Isaia 5:9 toy izao ny anaran'ny Tompo hoe Jehovah Tompo nanokatra ny sofoka ary izao tsy naditra na niemitra ny lamosiko natolotra ho an'ny mpikapoka ary takolako amin'ny manongo-baoka ny tavako tsy mba nafeniko tamin'ny enatra sy ny rora. Ary amin'ny Isaia 5:20 ihany dia mbola manamafy izany hoe fahoriana sy fijaliana izay tsy maintsy hiatra ny Tompo, izay milaza izany ao amin'ny andininy 2 ka hatramin'ny 10 izay manafatrafany hoe zavatra ambaro na zany hoe tsy nanana endrika na fahatsara-tarehy izy, ary ambaro ihany koa nataon'ny olona tsinotsinona izy, ary ratan'izany koa lehilahy ory sadysady ny fahoriana. Mitondra rehetritsika rehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra, asiany vesatra ny fahorintsika rehetra, ka andrisika kosa nanao azy nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Voalefiny izy, notorotoroana no helitsika izy, ny fampijaliana nampijaliana ary nahazoantsika fihavanana izany. Amin'ny faherina dia mazy hoe isika rehetra dia samy efa nitako ny ondry, samy efa nivily amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny helitsika rehetra. Napahoriana izy kanefa nanetry terana, fa ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentiny nanaisitra azy, ary iza tamin'ny ara-belona taminy no nihevitra fa ny fongorana ny ala tamin'ny tany ny velona izy, ka ny fahadisoan'ny oloko no nikapoana. Izany ndray avana dia efa teny faminaniana ny amin'ny zavatra tsy maintsy heritan'ny Tompo tonga aty amin'izao tontolo izao. Izy tena ny mihitsy no nanambara tamin'ireo mpianany ao amin'ny Marka 4:1 dia nampianatra azy izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho laviny l'olona sy ny loha ampisorona ary ampanoro adalana dia vonony ary rehefa afaka telona dia hitsangana indray izy. Ny fiainany sy ny asany dia tsy mivoana amin'izay efa voasoratra ao amin'ny boky mpaminany, hijaly ary ho faty. Izany no antoko ny famonjen'Andriamanitra izao tontolo izao. Ahoana ary ny fomba naterahany izany famonjena izany? Voalohany dia amin'ny jiosy aloha, izany hoe araka voalaza eto amin'ity filazantsara amin'ny Matthieu ity 10 dia ambara eo, izany hoe ho an'ireo ondry very amin'ny taranak'Israely amin'ny 4:20. Jesosy dia tsy maintsy nanao fandresentahatra lalina ny amin'ny misiona manokana amin'ny firenena jiosy. No azavainy mazava sady tamin'ny fomba entana izany mba ahitany ny sasany fa tsy mijery momba ny misiona any ivelan'ny Israely izy aloha. Nefa raha mandinika tsara ny teniny sy ny asany isika dia mahita fa
tetikady izany, misy tetikady ao zany. Araka nolazainy Saint-Paoly taty aoriana, misy ona nataony amin'ny Jiosy aloha, de vo amin'ny jetilisa koa zay voambarana Saint-Paoly moa zany epistile soroatany Romanina 10:20 sy ny Romanina 2:10. Ny fiahiany Jesosy Kristy ny Israely dia hita ao amin'ny fampianarana ny mpianatra 12 lahy raha niraka azy ireo any amin'ny asa fitoriana filazantsara voalohany izy. Raha makitsika ny Matteo 10:10 sy ny 9 dia milaza toy izao hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny jetilisa ho izy ary aza miakatra any amin'ny tanàna Samaritana fa aleo makany amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Zany hoe ny Jiosy aloha mazava ny antony. Fohy ny fotoana ary efa tonga eo amin'ny firenena ny loza. Raha tsy misy fivavahana aingana, misy ny zavatra ilaina maika. Na ho an'ny Israely zany na ho an'ireo firenena jentilisa, fa efa ho avy ny fotoana fitsarana. Zany hoe ao anatin'ity contexte ity dia efa voalaza mialoha fa ny asa fitoriana ataon'ny mpianatra dia hitatra hatrany amin'ny jetilisa. Izao ny voalaza ao amin'ny Matteo 10:17 hoe ary hoentiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo no ny amiko ho vavolombelona any amin'ny jetilisa. Nefa tsy maintsy mifatoka amin'ireo tanànan-dehibe Jiosy aloha ny asan'izy ireo satria kely ny fotoana kararotana an'izany. Hoy ny voalazan'ny Tompo amin'ny 7:20 tapany 2 hoe tsy hatapotra ny tanàn'Israely ianareo tsy akory mandra-pahatonga ny zanak'olona. Ny rahana ny 12 lahy ampitandrina ny fokon'ny Israely ny amin'ny fitsarana ho avy. Ary tsy ho an'ny Israely ihany zany ao na fa ho an'ny firenena jetilisa. Ary ho antsika malagasy ihany koa dia mampitandrina ny Tompo fa tsy maintsy ho avy Jesosy Tompo. Itsara izao tontolo izao. Koa dia mbola mitarika ny saintsika. Aoka tsy ho variana ny fiainana izao tontolo izao. Fa mivaha ny fanavoazana ny saina mba hampaharantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa hita eto ry havana Jesosy Kristy mitodika any amin'ny firenena rehetra. Zany hoe na ny hafa firenena ihany koa, zany hoe ireo firenena ankoatry ny Israely, jentilisa ohatra ny Samaritana, olona tsy mba taranaka Abrahama sy Isaka ary Jakoba, zany atao hoe hafa firenena zany. Teo amin'ireny firenena ireny dia riana amin'izany koa ny famonjena satria izany ny planan'Andriamanitra. Eto amin'ity soratra masina ity dia noporifon'i Jesosy Kristy izany tamin'ny nandehanany tany Tiro sy Sidona zay firenena jetilisa. Nisy vehivavy Kananita izay nandeha tao aminy ary tsy nisalasala na natahotra fa avy hatrany dia nitalao sy niangavy azy. Fantatry vehivavy ty ihany ny elanelana misy eo amin'ny Jiosy sy ny hafa firenena. Kanefa tsy nampitahotra azy zany. Tonga izy niangavy mafy. Ny famirapon'i Jesosy ho an'ny zanany vavy izay ampahoriany dia amin'ny mafy. Ny zavatra hita dia ohatrany tsy niraralo Jesosy Tompo tamin'ny voalohany satria tsy namaly ny fiangavian'ity vehivavy Kananita ity izy. Satria zany amin'ny 7:20. Ireo mpianany izay azo antoka koa fa faly raha nahita ny Mesia tsy niraharaha ity vehivavy jentilisa ity izay manakorotana. Dia nieritreritra izy ireo fa izay no heveriny izy ireo no heverin'i Jesosy Kristy ihany koa. Hoy ireto mpianatra tamin'ny Tompo, roa izy fa miantso mafy. Atao retsika. Tsy takatsy ireto mpianatra ireto loatra ry havana fa Jesosy Tompo dia nametraka azy ireo amin'ny toerana tokony hisy azy amin'ny mahataranaky Abrahama azy. Fa Jesosy Tompo koa ny ao anatin'ny fony sy ny fanahiny dia mifantoka amin'ny ty vehivavy ty ihany koa ka mandray ny fitarainany sy ny fitalaony mafy. Fa dia izao hoe mbola nasehon'ny Tompo ihany mbola tsy firarahana ity vehivavy izay mitalao mafy amin'ity. Hoy ny voalaza hoe tsy nirahana afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely aho izy ny Tompo. Nagaga ihany ny fihetsiky Jesosy Tompo eto ry havana tamin'ny voalohany. Tamin'ny voalohany izy dia nanao ny tsy fahatairana. Eto indray dia mbola tsy miraharaha. Tsy mba gaga ve reto mpianatra na ny saina kely akory ny tena toetra ny Jesosy Tompo sy ny fampianarana izay efa noraisiny tamin'ny Tompo. Tompo dia onena ny olona rehetra. Jesosy Kristy dia tondra fampiarezana sy fanasitranana ho an'ny olona rehetra. Ary hita fa tsy nisy fanavakavahana mihitsy zany asa lehibe izay nitanterahany Tompo zany na iza tonga sy niangavy fanamonjena sy fanasitranana teo aminy. Jesosy Kristy efa nanasitrana jentilisa maro
ohatra amin'izany ny mpanompon'ilay kapiteny Romana izay narary mafy moa ny ankizy lahy ny hitantsika zany ao matotoko fahavalondina fadimy hatramin'ny fahatelobefolo kanefa dia nisitraniny zany. Ao ihany koa ny fanasitranan'ireo boka folo lahy ary samaritana ny anankiray tamin'ireo dia nisitraniny avokoa zany. Tany amin'ny testamenta taloha ry havana dia Andriamanitra dia efa nanangana tamin'ny maty ny zanak'ilay vehivavy mpitondra tena izay tany Zarefata zany hoe ao amin'ny tanin'ny Sidona moa zany. No mafisin'i Jesosy Kristy eto ao amin'ny filazantsara ny liko zany ny amin'ny nanasitranany Elia ny zanak'ity vehivavy mpitondra tena ity. Ao anatin'izay ihany koa voalaza fa Elisa dia nanasitrana anamana Siriana tamin'ny abokana. Ity lehilahy ity dia tsy de Elisa ihany fa kapiteny miaramila Siriana izay nitarika ady tamin'ny zanak'Israely tamin'ny fotoana ka namotika tanteraka ny firenena Israely misy tamin'izany. Hitantsika zany moa amin'ny mpanjaka faharoa toko 5:1-7 nambaran'i Jesosy ao amin'ny Luka 4:7 moa zany fa na de nisy ary reo baby maro teo amin'ny zanak'Israely dia na ireo boka tao amin'ny zanak'Israely dia tsy mba nisy nodiovana na dia ray akory azy fa namana Siriana kosa izay fahavalo dia nositraniny tamin'ny alalan'ny Elisa izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy voafetra tao amin'ny zanak'Israely ihany ary ny magaga dia ireo jentilisa no tena nampiseho finoana lehibe no ireo izay atao hoe zanaky ny fanjakana. Koa raha iverenana ny zava-misy eto amin'ity filazantsara ny Mateo ity mikasika ity vehivavy Kananita ity dia hita fa Andriamanitra dia mihevitra sy nibanjina ny olona rehetra ka mitondra famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nirahany tety amin'izao tontolo izao. Fa raha mijery ny zavatra nisy eto ry havana nefa dia ny zavatra tena navalon'ny tompo an'ity vehivavy izay nitarina mafy taminy ity dia mbola teny atao hoe tsy miraika na tsy miraharaha. Every hoe nanahoana ny atao hoe fakasitrahany reto mpianatra an'izany fihetsika nataon'ny tompo izany. Tsy misy fiahina misy tamin'ireto mpianatra reto ny amin'ny izay toetra mety nasehon'i Kristy eto ny amin'ity vehivavy ity. Na de zany raha zavatra nisy ity vehivavy ity dia tsy mijanona mihitsy fa ny aboaka teo anatrehan'i Jesosy tompo ka nanao hoe tompoko vonjeo aho. Inona no navalon'i Jesosy Kristy azy ndray tamin'izany fiangaviana mafy izany hoy ny tompo hoe tsy mety raha maka mofon-jaza ka manipy izany ho an'ny amboa kely. Ny amboa kely moa dia ilazan'ny Jiosy ny jentilisa zany hoe olona tsy manana maizy azy izany. Tsy nampiamitra ity vehivavy jentilisa ity izany teny ny tompo izany fa mbola namaly izy. Marina izany tompoko, valo teny feno fanesetena kanefa mbola niteny an'izy hoe fa na de ny amboa kely aza dia mba manana izay tsombotsombony latsaka amin'ny latabatra ny tompony ihany. Asa raha tonga saina reto mpianatsy reto raha nahita ny fihetsiky Jesosy Kristy, raha naneho ny tsy fahatairana, ny tsy firarahana ity vehivavy izay mitaloha mafy taminy ity. Toa tsy ny tena toetrany Jesosy Kristy no nasehoany teto. Jesosy Kristy dia araky ny fahitany mpianatra azy dia mpamindra fo, be fitiavana, marina, masina, mazava. Zanak'Andriamanitra araky ny teny izay nambarany tao amin'ny Mateo 4:4 ny andininy 7:30. Marina tokoa Andriamanitra, mamindra fo sy miatra mandrakariva Andriamanitra ary toetra nasehoan'i Jesosy Kristy fo nisy tonga tetỳ amin'izao tontolo izao zany toetran'Andriamanitra zany. Tonga tetỳ amin'izao tontolo izao Jesosy tompo ry havana anafaka ny olona rehetra. Tsy misy akanavaka izany fa izay rehetra mino azy dia nafahany tamin'ny gadran'ny ota izay sy ny fampahorin'ny demony toy ny hita eto amin'ity filazantsara ity. Fizany toetra ny finoan'ity vehivavy jentilisa ity no tena tian'ny tompo aseho sy tian'ny tompo hita ary tiany aseho amin'reto mpianatsy reto ihany koa araka ny fampianarana nataony tamin'izy ireo. Raha namboteny izy tao amin'ny filazantsarany Jaona 7:17 hoe fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanany amin'izao tontolo izao, anamelika izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Misotra manaraka amin'ny plan'Andriamanitra ny famonjena ho an'ny Jiosy aloha vao ho an'ny jentilisa.
Zany no ambarany Saint-Paoly amin'ny Romanina 1:12. Andriamanitra tsy nanary ny olona zay fantany raha teo, fa nitodika any amin'ny firenena rehetra ny masony mba hanehoany ny famindram-pony amin'ny olona rehetra, fa tsy misy tiany ho very tokoa ry havana na dia iray aza, fa samy tonga amin'ny finoana an Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy. Hoy ny voalaza ao amin'ny epistily nosoratan'i Saint-Paoly amin'ny Romanina izay novakila tamintsika teo, Romanina 1:12 hoe fa nandidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekeny azy Andriamanitra mba hamindrany fo amin'izy rehetra. Tokana ihany ny fepetra takin'ny tompontsika, dia ny finoana an Jesosy Kristy irery ihany no antoky ny famonjena na jiosy na jentilisa. Ny tanjon'Andriamanitra dia ho ankonany iray ireo ao amin'ny fanjakany lanitra, koa hiara zotra any amin'ilay Jerusalema vaovao, araka ny hira ny fiangonana rahavavy amin'ny akara hoe miara-mizotra tsika, dia izany no planin'Andriamanitra, fa tsy misy tsy mba manavaka na iza Andriamanitra izay mino sy mantanteraka ny teniny, fa tsy misy miala maina, fa mandray ny fitahiana, ny fahasoavana ary ny famonjena. Teren'Andriamanitra ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra, fa ny fahasoavana sy ny famindram-ponany ho amintsika rehetra. Dia atoditsika Andriamanitra irery ihany ny dera sy ny hajaran'ny voninahitra hatramin'ny tandrindra ka haritra ho mandrakizay. Amen. Ataontsika ny hira faraka amin'ny 300 mafy ny ady miady. Hira faraka amin'ny 300. Aokisika hivavaka. Andriamanitra sy toso mandrakizay eo, ny tenin'ny apôstolinao masina ny fanampinarinao anay, anao fangatahana sy vavahana ary soaranao an'ny olona rehetra. Koa mangataka aminao izay mbola amin'ny famindram-ponao lehibe, izao vavaka izay ataonay eo anatrehanao. Velomilandavo amin'ny Eklezia Katolika fanahy ny fahamarina sy ny firaisana ary ny fifankatiavana. Araiko azy rehetra manaiky ny anarinao masina, iraisana ny amin'ny teninao masina ary ifankatia tsara. Ary mangataka aminao koa izay, da io ny mpitondra fanjakana rehetra sy ny mpanolotsaina azy rehetra, sy rehetra manam-pahefana mba tanteraka amin'ny mpitiavana sy ampandritena ny adidy masina izay antsoroany eto amin'ity firenena ity, kanefa aneho fahatsaram-panahy mandrakariva ao anatin'izany. Meo fahasoavana ren-danitro ny eveka sy ny klerizia rehetra, anehoan'ny teninao marina sady velona fitoratenany sy ny fampianarany, ary andorany koa
ny soa rehetra izay avy aminao. Ary meny fahasahoana avy any an-danitra ny olonao rehetra, indra izay mitalao sy mitaraina aminao no zao valina rehetra mianjady izao. Ka ny teninao anie dia hoaina amin'izay moazo azy ary fahasalamana ho amin'ny nofo rehetra. Mikataka aminao koa izay Tompo, mba ampinono sy ivonjeo amin'ny fahatsarana izay trasom-pahoriana, na malahelo na mahantra na marary na tradozafo amin'izao fiainana amin'izao. Izany vavaka izany dia sandratray amin'ny anaranao ihany Jesosy Kristy, Tompo sy Andriamanitray. Amen. Omanareo any ny Tompo, Alomba fanainao. aoka sy kisotin'Andriamanitra. Isaona ny Tompo. Raisonsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika, ny fiadan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy hevitrareo anie ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany Tompontsika. Ary ny fitan'Andriamanitra sy toa dia ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminareo anie ary fieritranareo mandrakariva. Amen. Amanantsika izao fotoam-pavahana izao dia ataontsika ny ofira famaranana ny Gloria. Voninahitra n'Andriamanitra, ameny iavo endrendra. Ary fiadanana ho ambony ny tany, ary fankasitrahana ho any olonane. Mivelana wizahar, misaotrana wizahar, mitsaokana wizahar, mankalazana wizahar, misaotrana vonivonidahitra leibeza. Andriamanitra Tompo, panjaka ny andanitra, Andriamanitra ratsito. Tompo o Jesu Kristy, zanakalahy tokana, Andriamanitra Tompo o, zanak'Andriamanitra, zanak'Ilia, izay manasotra ny fahotany izao, tontolo izao, mamindrafo amina. Ianao izay manasotra ny fahotany izao, tontolo izao, mamindrafo amina. Ianao izay manasotra ny fahotany izao, tontolo izao, raiso ny fivavahana. Ianao izay mipetrake ankavanan'Andriamanitra ray, mamindrafo amina. Fa ianao irery ihany no masina, ianao irery ihany Tompo, ianao irery ihany Kristy o, mameny fanahy masina no avo indrindra aminy voninahitra Andriamanitra. Ho an'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ny voninahitra. Tahaka ny hatramin'ny taloha sy ny ankehitriny, ary ho mandrakarivo mandrakizay tovia. Amen. Dia mifarana eto ny ry havana ny fotoam-pavahana izay niandraiketan'ny Eklesia Episkopaly Malagasy, ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra ny fahasoavana anie ho amintsika rehetra. Amen. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izay niarahana tamin'ny Eklezia Episkopaly Malagasy
Notarien'ny vénérable David Ralston.